Fa ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana mofo dia misy ireo manana aiainy amin'ny mety tsy hatanterahana izany indray toy ny teo aloha. Isan'izany ary Ramatoa Rabenarivo Saondra izay mpahay lalàna noho ny fotoana izay heveriny fa atombotra loatra moa anatanterahana izay fifidianana izay. Ny andinindininy ary. Ilaina ny firosoana fifidianana ahafahana mamarana ny krizy Ramatoa Rabenarivo Saondra. Saingy mihay ihany ny fanatanterahana ny fifidianana ny tenany noho ny fotoana izay tena atombotra ary heveriny ity mpahay lalàna ity fa tokony ho may loatra amin'ny malagasy ao anatin'ny fanatontosana izany. Ohatra malagasy rehetra ihany angambany sady faly zany no sahirana amin'ilay fivoahan'ilay processus le daty efa nolazaintsika eto moa zany sady faly zany satria efa ela loatra ity krizy ity ary hitantsika daholo fa efa tokony hijanona amin'izay ny tsy fahaizana mitatana ny fitondrana, ny corruption sy ny halatra isan-karazany. Fa etsy andaniny efa matahotra daholo ihany koa angamitsika hoe sao dia diso fanantenana eto indray zany satria efa intelo inefatra tsika nefa nametraka daty amin'ity fifidianana ity. Fa ny fanantenana zany moa eo ihany fa angambany tsara ihany hoe mail ihany zany tsika satria Nosiritan-Dramatoa Saondra Rabenarivo ihany koa fa misy amin'ny fepetra isan-karazany tsy maintsy arahana amin'ny fanatontosana fifidianana ary heveriny fa tokony hitovy lenta avokoa ny kandida rehetra ao anatin'ny fotoam-pifidianana. Misy fepetra isan-karazany tsy maintsy arahana ao anatin'izany moa ny fialan'ireo ministra sy olona rehetra ao anatin'ny fitondrana izay kandida ary hanomboka koa moa zany ny campagne électorale ka tokony hipetraka tsara ilay fepetra hoe mitovy ny chance ny rehetra amin'ny filatsahana ho filoham-pirenena ka manantena ihany fa tery ny fotoana ary raha tsy lavorary moa zany ilay fifidianana dia ho sahirana indray antsika amin'ny herintaona. Mikasika amin'ny fampiasana ny bileta tokana izay kandida 120 laharana ampiasaina amin'ny kandida 3 dia manana ny ambanany Ramatoa Saondra Rabenarivo. Iny aloha mbola défi ihany koa ilay bileta tokana bulletin unique izay izy 330 kandida iarahantsika mahafantatra 330 kandida koa hoe andalo amin'ny RNM na TVM na ka raha mahazo 10 minitra ny anankiray dia mahazo 10 minitra ny 20 sarosarotra angamba ny gérer an'izany fa tsy maintsy izay no angatahan'ny vahoaka zany tsy manaikitsika raha tsy izay no zavatra mivoaka ary ataoko fa raha tenanao inge dia mety tafavoaka ihany fa tsy maintsy miasa aingana ny senita mamoaka an'ilay bileta tokana ilay spécimen ary tsy maintsy miasa aingana ny nareo journaliste sy ny radio nationale sy télévision nationale mampita amin'ny fidy hoe ohatran'izao ny fipetrakan'ilay bileta. Ankoatra ny fahateren'ny fotoana, momba ny fampiasana ny bulletin tokana ary ny tokony tsy maintsy ampitomboana ny ezaka ho fampitovian-danja ny kandida amin'ny fifidianana. Anisan'ny mampiahiahy Ramatoa Saondra Rabenarivo ny anatanterahana fifidianana ao anatin'ny fotoam-pahavaratra. Na dia misy aza nefa ireo aiha samihafa ireo maniry ary manantena ny isian'ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity Ramatoa Saondra Rabenarivo izay mpahay lalàna sady mpikambana amin'ny fiarahamonim-pirenena.